Mama Volahavana Germaine Nenilava sy ny taranaka fizarana fahefatra, ny taranaka sy ny fanehoam-panokanana any Mama Nenilava. Famirabelarana ataon'ny Dada Bruno Rabarihoela fikarakoka mpampianatra. Ara-tantara dia fahasoavan'Andriamanitra no nahatanteraka soamantsara to amin'ny toby lehibe Ankaramalaza ny fotoan-dehibe momba ny atao hoe fanehoam-panokanana any Mama Volahavana Germaine Nenilava ny 2 Aogositra tamin'ny taona 1770. Momba io asam-pamantarana lehibe io dia tsaroana sady voarakitra an-tsoratra ny tenin'i Jesosy izay noraisina tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Mama Nenilava manao hoe ho fitahina mandrakizay ho hanao sy ny taranakao ny fahavitany io asa io. Ary miaraka amin'izany koa ny tombavaka izay natao mpanompon'Andriamanitra fe izay tamin'ny 17 Novambra taona 1770 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ho fahatsiarovana mandrakizay eny na dia amin'ny fotoana izay tsy aeto intsony aza ho izy. Raha ketina ho boky ho fantatry ny taranaka any aoriana hoe izao sy izao no natao. Fa ny fitsanganan'io raharaha io dia ho fitsangananao Jesosy sy ho fananganana anay amin'ny herinao sy ny voninahitr'ao. Fa Jesosy lay mpisorona be nanao fanavotana ho an'ny olona no tarafina amin'ny fanamiana masina io izay azo lazaina ho fanamiam-pisoronana ho famantarana ny fanekempanavotana izay nataony tamin'ny rany ho an'ny olombelona rehetra ary indrindra ho an'ny taranaky ny teny fikasana dia araka ny fanambarana izay nataony teo amin'ny mason'ireo mpianany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka Matthieu 20:20. Dia tena fanomezana izay natolotr'Andriamanitra ho an'ny taranaka tokoa ity fanehoam-panokanana ny mpanompony ity araka ny teny izay nataon'izy raiamandrenin'ny tamin'ireo zanaka nanodidina azy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho ahy fa ho anareo no nampanaovan'i Jesosy ho asa lehibe io. Koa raha avy ny andro andehanako dia tsy alevonareo miaraka amiko anaty vata io manondro ny fanamian'ny fanehoam-panokanana izany hoe ny akanjo ny kojakojany samihafa ary ny saribonandra volafotsy fa mijanona ho anareo taranaka. Fanekena ambony ataon'Andriamanitra amin'ny taranaka sy ho an'ny taranaka ho avy tokoa ny fanehoam-panokanana ny mpanompony dia famantara-panekena izay hahatonga fahasoavana mandrakizay sy hahatretrika ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny olony araka ny teny izay nambarany tamin'ny alalan'ny mpaminany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana Malaki 2:5. Araka izany tenim-pahasoavana izany no nanomezan'i Jesosy ny teny fikasana izay mifampiankina amin'ny fahavitany asa momba ny fanehoam-panokanana dia ny boky Deutéronome 4:20 ka mampisongadina ny andininy fahefatra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ho tahina hianao sy ny ateraky ny kibonao. Ary izany dia nanteriny tamin'ny nanomezany ny teny amin'ny Isaia 7:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ihany raha izaho dia izao ny fanekeko aminy hoy Jehova ny fanahy izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo ambavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehova. Nomen'Andriamanitra toerana manokana tokoa ny taranaka. Raha ity asa momba ny fanehoam-panokanana ity no heverina fa mandravona ny fifandraisan'ny olon'Andriamanitra amin'izy tompony dia toy ny kofe hita maso izay mamatotra amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny mpanompony ary napetrany olovain'ny taranaky ny teny fikasana rehetra izay nolazaintsika amin'ny anarana hoe ny fanjaka mpisorona
araky ny apokalipsy toko voalohany andininy fahenina. Hita izany amin'ny alalan'ny nanoratana ny anaran'ny zanak'Israely 12 eo am'ireo vato sarobidy eo amin'ny sarotratra ny akanjony fanamina masina zany araky ny Exodosy 20 andininy 2:1 de toy izany koa eo amin'ny sorokan-daniny roa Exodosy 20 andininy 7:2 ny nametana azy ao amin'ny sadrobonatra volafotsy isaky ny tokonam-baravarana anatiny apokalipsy 2:4 ary nitarafana azy ireo amin'ny alalan'ireo ampongabe an-danitra ilanenan'ireo famohamandro volamena eo amin'ny moro-tongotra akanjony ivelany Exodosy 20 andininy 7:37 ka ny voany maro zany ampongabe an-danitra izany ao anatiny de toy ny miendrika ny sarin'ireo taranaka maro tokoa. Zany hoe raha kapoka dia hatrany tambondoka hatrany an-tongotra dia nataon'Andriamanitra ho mifamatotra sy miray antoka aminy ny Israely olony, ny olom-boafidiny ka sarotra amin'izy tompo ny hanadino ny hiahy azy. Fa na inona sainsain'ny olony na manao ahoana fitempony fony na aiza lalana ombany na inona mihatra aminy dia efa nataony hoeo aminy sy tsy misaraka aminy na oviana izy ireo. Tanteraka amin'ny taranaka izay nitahin'i Jehova indrindra ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny mitoetra amin'ny fiarena zay an'ny avo indrindra dia monina eo ambany ny haloko ny tsitoa salamo 1:10 ny andininy voalohany. Inona no ambarany zany fitoerana fiarena voatondro ny soratra masina izany? Izany dia ny fanekena zay nataon'Andriamanitra hiahin'ny olony sy hiarovany azy. Ary iantoany amin'ny hoavin'ireo taranaka dia ny taranaky ny teny fikasana izany. Araky ny teny manao hoe na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho ny tompo no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Isaia 9:7 ny andininy fahefatra. Araka izany ary raha raisitsika anohatra ny voalaza ny Exodosy 20 sy ny fanambarany salamo 10 ny amin'ny Melkizedeka mpisoronambe zay manambara ny asa-pisoronana ataon'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny olom-boafidiny sy ny taranany, dia nanaiky tokoa izy tompo voalohany ividy azy ireo tamin'ny rany sy hanome azy ny orotry ny fanainy masina araky ny hita amin'ny satroka dia ny satroboninahitra anatiny izany. Manaraky izany nanaiky ny tompo hitondra sy hivesatra reo taranak'ireo eo antsorony toreo vato voasoratra amin'ny isaky ny anaran'ny zanak'Israely 12. Manaiky ny tompo hamihina azy ireo ao an-tratrany deo amin'ny sarotratra izany. Manaiky ny tompo hamoa sy hamelombelona ary tarika azy ireo eo amin'ny lalaka lehany rehetra toy ny fitafiana isalorany mandrakariva dia toy ireo ampongabe an-danitra eo amin'ny morotra kanjony. Ary manaiky ny tompo hanorona azy ireo hitoetra tsara ao amin'ny fanjakany dia olona voasoratra hananjo sy toerana ambony indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka izay tarafany izany eo amin'ny sadrobonahitra volavotsy. Rafezina riavana, ro taranak'ireo dia ataony ho toy ny vita tompoka vatsa eo ampelantanany tokoa araky ny Isaia 7:1 ho taranaka voatahin'Andriamanitra fa tsy ho taranaka voaozona na farofo sanatria tahaka ny nahazo ny firenena Israely raha niodina ny vadika tamin'Andriamanitra izy araky ny teny mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo hatramin'ny falady ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Isaia 1:9. Taranaka sarobidiny men'Andriamanitra zoa mankasina tokoa ny taranaky ny teny fikasana dia fanaka ho maimboninahitra araky ny Timoty 2:2 toy ny vato sarbidy zay nampitoeriny
eo amin'ny toeram-bolamena tsirairay avy, trano volamena zay itondranany vato tsirairay avy, misy ny anarany zanak'Israely, Exodus 7:7-7, ka antsoiny sy tononony amin'ny anarany avy, araky ny Isaia 5:7. Anefa koa taranaka manome famohamandry, azotsika dika ho fifohazam-panahy zany sy aina, dia fahavelomana ho an'izay rehetra manodidina azy, dia ny fanahanaina mahavelona sy ny voninahitr'Andriamanitra ho an'izay rehetra afaka mandray izany. Azo hitarafana izany ny fanenon'ireo lakilosy volamena manga sy madio feo, toy ny ritsidritsiko ny feo mibitsibitsika mamelombelona aina. Fa tanteraka amin'izany araky voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany. Genesis 2:7. Raha fintinina ary raha ny marina dia taranaka nataon'Andriamanitra ho fiaingona masina sy fanehoana ny voninahitry ny maha-Andriamanitra azy ireo taranaka ireo, araky ny teny mpanao salamo zay nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompony manao hoe: ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafihanao, na koa amin'ny andro ny herinao dia ny fanehoanao ny fahefanao, amin'ny fiaingona masina tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao. Salamo 10:1. Tsaroana amin'izany tokoa ny teny raiamandrenin'ny, raha hoy izy nanao hoe: Jesosy tia miady satria mpandresy izy, ary dia mamporisika sy mampisikina ny olony ny tompo mba hiady tahaka azy sy hahery tahaka azy. Raha fehitsika riavana izany rehetra zany, ny planin'Andriamanitra ho an'ny taranaka dia azo sokajiana toy izao. Ny voalohany dia ny fananganan'Andriamanitra nisy zanaka ho taranaka mandova ny teny fikasana amin'ny alalan'ny mpanompony izay nitendreny Mama Volahavana Germaine Nenilava, Isaia 4:5. Manaraka izany, ny fananganan'Andriamanitra ny fanjakany sy ny fantarany izany amin'ny alalan'ny taranaka, Isaia 4:5. Manaraka izany, ny fanorenana ny firaisan'ny taranaka amin'Andriamanitra sy ny mahazanaky ny fiadanana azy, Isaia 4:7. Ary ny fahefatra farany dia ny fanorenana ny mahazanaka an-trano ny taranaka, miray antoka sy miray lova amin'ny raiamandreny, ka atao hoe taranaky ny fanekena. Dia ny fanekena zay ataon'Andriamanitra amin'ny taranaka sy ny fanandratany azy ho amin'ny voninahiny mandrakizay tamin'ny alalan'ny famantarana zay nasehony sy ny tanterahana tamin'ny anarany, dia ny Fanehoam-panokanana ny mpanompony no natateraka izany. Izany rehetra izany dia asan'ny fitiavan'Andriamanitra ny taranaka zay natsangany sy ny firenena izay nofidiny mba ho fanaka ho memboninaitra ary loharam-pahazavana dia ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny manodidina azy, eny hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny amin'ny taranaka, Andriamanitra dia fitiavana ho Jaona apôstôly amin'ny Jaona 1:4-9. Rehefa izany dia tia ny taranaka rehetra amin'ny ankapobeny tokoa izy, ary tia azy tsirairay avy isam-batan'olona koa, satria izy no tena tompony izy ireo, harenany izy ireo. Koa satria tia izy, dia tiany izy ireo hahalala azy sy ny momba azy, hahalala ny fikasany sy ny asa ataony, dia tahaka nampahafantarany zany tamin'ny mpanompony zay raiamandrenin'ny. Exodus 4:7, Mateo 4:9. Ary miaraka amin'izany dia tiany indrindra ny hanana taranaka sy firenena ho azy tokoa, araky ny Isaia 13:10, dia olona zay ataony olovany sy raisiny ho an'ny tenany. Deuteronomie 20:7, Jeremia 19:9, Efesiana 2:1-2, Petera 1:2-2, dia zay ampianariny mba hahatonga azy ireo ho vavolombelony voninahiny sy ny asany
Isaia 10:150 Jana 10:150 Asan'ny apôstôly toko voalohany 19. Ny amin'ny firenena fitiavana mandrakizay no itiavan'Andriamanitra ny firenena voafidiny, dia fitiavana tsy miova, tsy mandalo, tsy miserana, tsy anadinono ny azy, tsy anariny azy sanatria Romanina 1:2 fa anisan'ny faminrampo azy tokoa araky ny Jeremia 1:3. Fa voasoratra ny amin'ny Jesosy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Jana 10:1. Fa hoy ny Tompo, izaho tsy handao anao mihitsy na hahavoy anao akory. Hebreo 13:1-5 manondro ny Josua 1:5. Ny fikendren'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fidianan'ny mpanompony sy nananganany ireo taranany ary nanantanterahana ny asa-pamantarana Fanehoam-panokanana ny mpanompony araka izay tendriny, dia tsy inona fa ny anam-posahana ny famarinany sy ny voninahitr'i ho famonjena, dia famonjena ny olony sy ny fireneny. Fa ny famonjen'Andriamanitra dia toy ny fahazavana lehibe izay miposaka ao amin'ny maizina ka manazava izay rehetra tarafiny araky ny Isaia 9:1 mba hahatanteraka ny nampilazay ny malaky-paminany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako, ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany na ao amin'ny elany, ary hivoaka ianareo ka hifaly havanja toy ny zanak'omby mifaly. Malaky 1:20. Raha lazaina amin'ny teny tsotra riavana ny feny zany rehetra zany dia ny hoe ny fiposahan'ny famarinan'Andriamanitra eo amin'ireo zanak'Andriamanitra no miteraka fiadanana lehibe ho azy, no sady fahazavana hatonga famonjena sy fiadanana koa ho an'ny maro sy ho an'ny firenena, indrindra amin'ny fotoan-tsarotra izay diaviny, dia ny fotoana izay andrakofany aizina azy, satria ny aizina dia tsy mahasakana ny fiposahan'ny fahazavan'Andriamanitra araky ny teny mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa no iposahan'i Jehova ary aminao no isehoan'ny voninahitr'i. Isaia 10:2. Maniry sy miandrandra ny fiposahan'ny fahazavana lehibe avy any ambony io ny velona rehetra, ny mpiray firenena rehetra, dia toy ny nampahitana an'izao apôstôly ny famantarana lehibe araky voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kitana 12 amin'ny lohany. Apokalipsy 2:1. Teny izay nomeny Jesosy Tompo manondro arabaky teny tokoa any Mama Nenilava zany teny zany. Misalotra ny akanjo ny Fanehoam-panokanana sy misy satroka ny satro-boninahitra mamirapiratra toy ny masoandro izay misy kintana 12 eo amin'ny, dia eo amin'ny tampony zany, kaiky ny masoandro na maneranenana ny tana masoandro. Raha vantanina ny fanamposahana ny fahazavana eto amin'ny firenena dia nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo taranaky ny teny fikasana izay natsangany, dia taranaka voafidin'Andriamanitra mba hanatanteraka io famantara-pahazavana lehibe io. Dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatra ro i Paoly ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Romanina 5:7-10. Tamin'ny fotoanandro izay nanambaran'ny Mama raiamandrenin'ny tamin'ireo zanany ny afatry ny Tompo momba ny Fanehoam-panokanana, dia ho indrindra ny teniny, tsy hanao resaka lava aminareo aho, fa ny teny Jesosy momba ny asa io dia ny hoe raha io no vitanao sy ny zanakao dia ho mpandresy mandrakizay ianareo ary tsy hikatona aminareo ny lanitra mba hirotsahany fitahin'Andriamanitra tsy manam-pahatapirana. Izany teny izany dia mifandraiky indrindra amin'ny voalazan'ny Deutéronome 20:20
ny 12. Fa manondro ry taranaka indrindra ny fanambarana izay nataon'ny Petera apôstôly raha hoy izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, Exodosy 24, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Petera 1:2-7. Ny fahazavan'Andriamanitra dia ny lanitra misokatra mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahitry ny famonjeny tokoa. Izany dia eo amin'ny sy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany izay natolony ho avotra ho andro zao tontolo zao. Izy no tompony voninahitra araky ny Korintianina 1:2-7, sady mpamonjy izao tontolo izao. Jana 4:2-7. Fa hoy Jesosy, izaho no fahazavany izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavanaina. Jana 5:2-7. Fa ny fahazavanaina no herin'Andriamanitra izay midina avy any ambony, mandresy sy mamafa ny herin'ny maizina sy ny fahafatesana izay mandrakotra ny tany sy ny firenena. De toy ny tenenany tamin'ny voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, misia mazava dia nisy mazava. Genesis 1:7. Asa famelomana lehibe, ilofosan'Andriamanitra tokoa zany asa izany, ka hitenena manao hoe tsy angina aho noho ny amin'ny ziona, ary tsy hitsaha amin'ny teny aho noho ny amin'ny Jerosalema, mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Isaia 2:1. Fa ny fahamarinany dia ny tompo tonga eo aminy, mba hanasitrana ny ratrany, hamela ny elony, hanafaka azy araky ny teny Jesosy Tompo manao hoe raha ny zanaka no haafaka anareo dia ho afaka tokoa hianareo. Jana 5:7-7. Ary noho izany dia tsy mahazo mangina koa ireo zanaky ny teny fikasana rehetra izay natsangan'Andriamanitra, indrindra tamin'ny alalan'ny mpanompony izay nividiny, mba hitalao famonjena ho an'ny firenena. Fa izy ireo no efa nataon'Andriamanitra ho antoko ny fitahiana ho azy, dia ho mpiandry izay hipetraka amin'ny banga tokoa, araky ny Ezekela 2:20-7, mba hampatsiaro mandrakariva ny teny fikasana izay meny tompo azy. De toy ireo feon-dakiloso volamena tsy mitsahatra ho famohamandry izay ampitijoro indray ny firenena ka isandratany voninahiny. Fa hoy ny tompo amin'ny, efa nanendry mpiambina hoeny ambony ny mandana ho ao ry Jerosalema o, ko mandrakariva na andro na alina de tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mpampatsiaro an' Jehova aza mitsahatra, ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaony an' Jerosalema ho mafy orona sy ho deraina amin'ny tany. Isaia 2:7. Fa raha mangina izy ireo dia ny vato tokoa no hiantsoatso. Ono amin'ny Luka 7:7. Dia toy izao hita amin'ny andro iainantsika ankehitriny zao, izay toa mampangina ny feon'ny mpino maro, ary dia mampitabataba ny firenena sy mampiady hevitra ny mponina eo aminy, ka hoy ny tompo manao hoe nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina hanohany foana ny firenena. Salamo 2:1. Amin'izany dia izao ry havako, ny fiantsoana ny anaran'ny tompo, ny anaran'ny masina kakatsao mandrakariva sy fantaro ny fahamarinany, araky Matotoko 1:7. Fa ny lalan'ny fahamarinan'Andriamanitra ihany no misy fiainana sy fanafahana, araky nobolana 2:7. Ataovy mahitsy ny lalakalehany, Isaia 20:7. Ary aoka tsy atsahatra ny vavaka sy ny fifonana ho azy toy ny nataon'ny tompo, Isaia 3:12-2, Romana 5:4-7. Mahandraisany ty fireneny ty ny famondrampon'Andriamanitra izay mamonjy azy, araky ny tantara 7:7. Fa tahaka ny tamin'ny fotoam-pandevozan'ny Israely tany Egipta, de mba hiteny sy hamindra fo amintsika tokoa neny tompo sy amin'ny firenetsika kanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy
efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny atao mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina. Exodus 3:7 ny 7. Amen. Avea Jesosy Tompo, ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina irery any, ary ho famonjena ny firenena. Amen.